Isanjara ao anatin'ny fanamariana ny antsoina hoe fiarahamintan'ny diakona sy ny lolona niteraka ny fiangonana FJKM Manandriana Lovasoa toy izao ny fanazavan'ny mpitandrina ao amin'izany fiangonana izany. Voalohany indrindra dia miarahaba ny teraka ny fiangonana Manandriana Lovasoa Avaratrano sy mpiray-tandrazana rehetra afaka mihaona amin'izao fahitalavitra izao isika. Amin'ny alahady izao ry havana dia rateraka ilay fiarahamintan'ny diakona sy ny lolona isika, izany hoe ny diakona sy ny olona teraka manandriana rehetra na fiangonana aiza dia amin'ny alahady isika hiaraka himbavaka mitateraka ny fiarahamintanana. Zavatra telo farafakely ny tokony hotsarotsika ao anatin'izany. Ny voalohany dia hitondrana mbavaka anareo taranaka rehetra anatanteranareo ny asa mahadiakona any fiangonana misy atsika tsirairay avy ihany. Ny faharoa dia hanamafisatsika ny fifankatiavana, ary ny fahatelo dia hamifondronatsika ny hery hoentina manatanteraka ny Tsangam-bato fadimampolo amby zato taona ny fiangonana izay ao anatin'ny famaraparana azy isika, ka isy valopy ho raisintsika eny ambaravarana amin'ny fotoana io andraisantsika ny anjara vorekintsika. Dia ampatsahivina ihany koa isika ao anatin'izany ry havana fa samy mitondra akanjo fanamiana ny diakona rehetra, na fiangonana aiza ianao na fiangonana aiza, matsiaro teraka manandriana ka diakona sy olona ny amin'ny lahady ny fiarahamintanana. Ny sakafo atoandro moa zany amidin'ny ny Antema Lovasoa, ary ny hariva dia misy antsapana lehibe izay indrindra kilalazany tsara totosain'ny Antema Lovasoa, ny Akon'ny Lovasoa sy ny atoko-hira izay nasaina manokana hanafana fotoanantsika amin'ny fotoana io. Dia manantena ry havana fiarahamintan'ny diakona sy olona amin'ny alahady izao manantena antsika ho tonga maro ao ifampilaza.